Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no itsidihana ny tokantranontsika amin'ny ity aly ny 2 ny volana desambra 2024 ity. Arahantsika eto amin'ny télévision AMBS ny fandarana resao aloha Ndrenjato Vonson no manolotra amin'ny fiandarana Guy Maxime Magalaiseno miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Fantatsika amin'ny zao fotoana izao fa mbola ao anatin'ny fivoriana ara-potoana eny anivony anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolo tsika ary amin'ny vanim-potoana tohitony dia misy ny fasafasa eo anivony mpanatanteraka sy eo anivony anteny mera rotonta izany. No tanterahana omaly ny fiaonan'ny gouvernement tarihany Tsay Christian miaraka amin'ireo membre ny gouvernement sy ny etsenkilany dia ny anteny mera pirenena zany. Nafana ny adihevitra satria dia nanomboka ny maraina tokony tamin'ny folotany ary tsy vita raha tsy tamin'ny ray maraina teony eo izany fasafasa teo anivony reto androm-panjakana rotota ireto. Ndrenjato anisany nanamarika atao anatin'ny fandraisam-pitenena n'ireo solombavambahoaka miverimberina dia ny mahakasika an'ilay tetibolam-panjakana 2020 sy 2024. Fantatsika hoe ny Arikarina Faobe raha mihiba am'izao tsika miteny zao 3 teboka 2 dia eritreretiny zany fa hiakitra ny Arikarina Faobe ho 4 teboka 4 amin'ny taona ambony avy io. Ho atsika mpamakafaka mpandalina moa dia niezaka ihany namantatra tao anatin'ny tetibola ny 3 metaona ny 4 metaona zay teto anivony fandarana hoe amin'ny fomba hoana no ahafahana mahatratra an'izany tanjo zany dia novela belarina Andriamatoa Minisitra tao anatin'ny fandraisam-pitenenany ny base de calcul afahana mahatratra an'izany dia ho resahantsika satria tena andrandray ny rehetra hoe raha plan de relance no resahana andrandray ny rehetra mba tena hiarina ny firenena andeha ho resahantsika ny momba an'izay. Manantitra ny arahaba fantatsika moa fa ny toekarena dia tsy dia hoe ho afaka hitompoteny fantatritsika ny amin'ny tokony ho azo sy ny tokony ho azo satria dia misy lafin-javatra maromaro izay tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny fomba andiniana ny toekarena ary misy lafin'ny filozofika be ao, misy lafin'ny ara-pitantanana ara-bola ao, misy lafin'ny ara-toekarena ao, misy lafin'ny sosialy ao, izay zavatra tsy maintsy arindra mba ahafahana mametraka ny atao hoe toekarena mandeha makany amin'izay tanjona tiako hotratrarina. Fantatsika fa rehefa iresaka an'izany tsika dia tsy maintsy mahafantatra ihany ny tantarany toekarem-pirenena malagasy. Ny tantarany toekarena-pirenena malagasy any ka niala tany amin'ny jaune franc tsika tany amin'ny taona 2017 ary nisy ny azo lazaina hoe fitrotrony ny Banque de France ny vola malagasy tahaka an'ireo franc CFA rehetra ty Afrika tamin'izany fotoana zany dia nanana ny lanjany manokana zany ny vola malagasy sy ny toekarena malagasy manaraka ho azy eo zany amin'izay anton-javatra zay. Ary rehefa niala tamin'ny jaune franc tsika dia fantatsika avy hatrany dia niditra tamin'ity franc malagasy ity. Ary io franc malagasy io zany dia tsy misy miantoka intsony amin'izao fotoana zao. Ny antoka mapety mampifandrindrana io amin'ny toekarena iraisam-pirenena tsy afaka miolon'olona tsika, tsy afaka mihidy atrano ato tsika manao politika na autruche fa tsy maintsy miara-monina amin'izao tontolo zao. Dia ny FMI zany no mandrindra an'izay lafin'ny firindrany toekarena eto Madagasikara zay. Rehefa ny FMI no mandrindra an'izay dia tamin'izany fotoana zany dia napetraka fotsiny hoe ny franc malagasy zany rehefa adinihan'ny mpandrindra ny ara-bola eto ambonin'ny tany dia tahaka izao ny endriny. Ny endriny ny ziriziry kely ihany tsika 72 82 satria ny 72-82 zany dia nieritrerititsika fa firenena manan-karena be ny tantanan'ny président Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana zany satria nisy ny nationalisation ary ny nationalisation tamin'izany fotoana zany dia lasa fananam-pirenena zany hoe nandroatra be zany ny vola teo am-pelatana amin'ny fanjakana. Dia fantatsika ny zavatra nitranga moa
fa very tanteraka le vola teo ampelatana amin'ny fanjakana rehefa nanao an'ireny éléphant blanc reny zany a ny fanjakana tamin'ny repoblika faharoa dia ny taona 2025 zany hoe 7 taona monja na amin'ny fomba ny joroan'ny Madagasikara zay de firenena maleo tena ary io faleovateny iny zany tsy hoe ianao de maleo tena am'izao fotsiny am'izao ny eken'ny Nations Unies na menao an'ilay faleovatena de ianao de maleo tena fotsiny am'izao tsy zany fa misy fifandraisana amin'ny raisam-pirenena io dia teotsika nanomboka nyladilady miverina nakany amin'ny Bretton Woods zany hoe ny FMI sy ny Banque mondiale de rehefa miverina any amin'ny FMI sy ny Banque mondiale tsika dia napetrany am'izay ny rindran-damina hoe reto avy ny zavatra tsy maintsy fepetrapetraka io le conditionnalité ainy vahoaka malagasy fantatra ny dikan'izany hoe conditionnalité zany ny voalohany tamin'izany a ny hoe tsy mahazo mampiditra piasa mpanjakana ny fanjakana tsy mahazo mampisondratra ny karama mampiasa mpanjakana tamin'izany sy ny karama amin'ny privé moa nidirana tamin'izany fotoana zany satria lava ny fanjakana amin'izay le fanomezana fanefana ny 13e mois ny 14e mois ny 15e mois ny andamin'ny interehetrehtra tany amin'ny privé zany a de ny fera amin'ny fanjakana hoe tsy azo atao a fa manjary mandesiko a ny mpiasa mpanjakana nisy 1er mai zay tena naresaka na maivay tamin'izany fotoana zany a nataon'ny tolona syndikaly a fa ny tsionany moa zany ny tolona syndikaly tamin'izany fotoana zany a de resy teo anatreha ny fanarenana ny toekarena zay moa zany leitmotiv zay ny zavatra resahana tamin'izany fotoana zany hoe andeha anarina ny toekarena ny fanjakana malagasy de napetraka zay hoe gel des effectifs gel des salaires de ny ziriziry teo tsika de tsy maintsy apetraka daholo zao rehetrehtra zao d'évaluation sy ny etsetra tsy nanaiky mihitsy ny président Ratsiraka nanao d'évaluation raha tsy tany amin'ny 1987 zay nanao an'le d'évaluation adevitra moa zany hoe 175 francs malagasy a 1 franc français de lasa 375 francs malagasy ny 1 franc français de 50% zany 100% zany zany mahatonga ny hoe ny resaka toekarena tsy resaka tena exact fa misy lafiny be debe tsy maintsy raisina adiniena tsara de mandalo protocole afahana mandrafitra no hoe tratratsika ity na tsy tratratsika ity a araky ny fomba fanazavana andriamatombo minisitra azy eo samy manana ny fomba famakiny azy ny lectureny manoloana an'izay lafin'izay fa raha raisitsika izay tantaran'ny ara-toekarena sy ny arabola teto Madagasikara zay a de fantatritsika fa tsy niova mihitsy ny azo lazainy hoe participation citoyenne zany hoe ny vahoaka malagasy mandray anjara manoloana ny toekarena amin'ny fomba formel ara-dalàna zany a de tsy niova mihitsy zany a manoloana ny adiry ny vahoaka malagasy tamin'izany mantsika mbola tany amin'ny 10 millions latsaka tany a zao tsika efa 25 millions latsaka kely a de fantatritsika fa ny vahoaka malagasy nandray anjara tamin'ny fanambaram-pananana tsy misy afa-tsy 1 million am'izao tsika amin'ny teny zao de tahaka zay au prorata an'le isan'ny vahoaka malagasy zany a no fandehany aty amin'ny toekarena zany de fantatritsika fa ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny a dia eo amin'ny 10 eo ny membre de la famille de fantatritsika zany fa reo le 1 million reo zany a no classe motrice zany hoe mampiaina manodina ny toekarena amin'ny ankapobeny zany satria ireo no mahatoky an'le fanjakana de fantatritsika fa am'izao fotoana zao mbola 1 million ihany a ny déclarant eto Madagasikara ahoana moa zany no ahafahantsika mahazo an'le fitombony ny arikarena araky ny voalaza ao anatin'ity lalàna ny fitantanam-boly ity de manahirana zay lafin'izay raha ohatra zany ka raisitsika ny tantara ara-toekarena eto Madagasikara sy ny tantaran'ny vola malagasy amin'ny ankapobeny de fantatritsika fa raha tsy miverina amin'ny toekarena malagasy tamin'ny 7.7 ny firenena inona atao hoe économie réelle satria zany tena le adirin'ny toekarena tato anatiny no naseho teo hoe ty ara zany le izy de inona ny tsaraina de inona ny tsarainy io le tsy mety io satria tamin'izany fotoana zany a 1 franc français 175 francs malagasy de izy ny le tsy mety io fa tena synthétique be io tsy io tsony ny toekarenanareo
de nahotsakara natao 375 francs zany le 175 francs malagasy a par rapport amin'ny FF de niotsaka teo le firenena de eo samy mandray ny andraikiny ny tenako manokana tamin'izany fotoana zany a ampanaitretena no ilazana fa mba anisan'le client privilégié tao en banque rehefa miditra ao en banque satria misy minimum na vola ao anatin'ny tokony hojerena ao anatin'ny comptenao fa noho ny tonga ny taona 7 de tsy fantatra hoe fa naninona no tsy nahazo an'izay privilège zay tsony zany a client de prestige de sahirana zany no fomba nijerena amin'ny fiainana tamin'ny 7 zany ary fantaritsika fa ny crise cyclique teto Madagasikara zany niverina tamin'ny raiky amin'ny 7 de nilaza indray ny olona hoe tsy mety satria lay nanagiazan'ny président Ratsirakazy ny démocratie tamin'ny talohan'ny raiky amin'ny 70 ange no anisan'ny antony lehibe nanaovana an'ity le d'évaluation à 100%. Fa rehefa tonga indray ny hery velona ara-salama de fantaritsika fa avy hatrany ny olona de niteny hoe tovy mitsingevana ny volanareo de ny 1 franc français lasa 1000 francs malagasy teo eo zany ditanao ny adirin'ny fahasairana ny vahoaka malagasy manoloana ny raha satria ny référence eto Madagasikara 1 litre d'essence égale 1 franc français de 1 litre d'essence égale 1 euro de fantaritsika fa am'izao fotoana zao dingadinganiko angamba le raha satria ny basculement en euro tamin'ny taona 2000 ange nametraka ny d'évaluation tamin'izany fotoana zany basculement en euro moa zany 1 euro égale 6000 francs malagasy tamin'izany fotoana zany fa ny après crise 2001-2002 ny akaran'Andriamantoa Ravalomanana teo amin'ny fahefana 1 euro lasa 11000 francs malagasy ary 1 litre d'essence égale 1 euro zany hoe 11000 francs zany ny litre d'essence tamin'izany fotoana zany ary ny après une crise 2009 zany de fantaritsika fa 1 euro égale 20 000 ary ny après une crise 2018 miaraka amin'ny coronavirus de fantaritsika fa 1 euro égale 25 000 francs malagasy de 1 litre zany tokony manakaikikaiky an'izay de zay tokoa moa zavatra mitranga amintsika amin'ny teny zao ny dikany zany tsy azo anaovana calcul ambony vavahady mihitsy zany mikasika ny hoe fitombon'ny areka ny arikarenan'ny faobe fa rehefa tena tsy hamitaka ny vahoaka moa zany rehefa tena iresaka amin'ny kitsopohan'ny vahoaka de mila miresaka le mesure impopulaire zay tsy maintsy raisina zay vao mahazo an'le vokatra ianao satria fantaritsika Guy Maxime Ralaisien fa tamin'ireo tantara rehetra nyresahako ireo dia tsy misy mihitsy ny protection ny métier eto Madagasikara zany hoe ny antony tsy mampitombo an'le participation citoyenne zany hoe le classe motrice tsy siny le soulèvement de fantaritsika fa tena le asa eto Madagasikara mihitsy zany no lasa tsy misy dikany mihitsy satria na chômeur ary ianao de chômeur zany ianao raha receveur na bus ianao de receveur na bus ianao zany raha ohatra ianao mpiasa tranon'olona de mpiasa tranon'olona ianao zany fa ny tena marina zany ny fanjakana raha ohatra ka anao an'izany relance zany de protection de tous les métiers zany hoe ny asa rehetra eto Madagasikara ny garantie avan'io fanjakana io satria ny olona rehetra tokony hanana fiche de paie dia anjaran'ny fanjakana no mitrotro azy amin'izay filany rehetra farafaratsiny zany misy olona eo amin'ny 5 millions satria 1 million déclaré dia fois 5 zany amin'le membre de famille de misy olona 5 millions farafaratsiny afaka tena hoe hotron'ny fanjakana io ary tsy afaka miala amin'izany mihitsy zany io fanjakana io satria zay no atao hoe adidin'ny fanjakana ny olona mandoha volany aminao mandoha etra zany iny zany misy redevabilité ny fanjakana no mitrotro an'iny na atao hoe 250 francs isam-bolana no alohany amin'ny fanjakana tsy maintsy misy tamberina satria ny etra zany tsy misy kely sy lehibe fa unique ny etra zany tokana ny etra eto Madagasikara ary zay no maha république ny république raha vao tsy manao an'izay zany no fanjakana de fanjakana tena tsy manaja ny zon'olombelona satria zay
no voalazan'ny repoblika zay no fepetra ny fenitra tokony ho raisina amin'ny olona manefa ny adidiny ao anatin'ny fanjakana ary tsy misy volo io fanjakana io raha tsy manao ny adidiny ny vaoaka malagasy de efa nilaza moa tsika tamin'ny vanim-potoana sasany hoe fandraisan'ny participation citoyenne zany global eo amin'ny 10 isanjato latsaka kely eo zany raha ny TVA sy ny IRSA sy ny impôt synthétique sy ny etsetra ny raisina amin'ny famoriketra anatiny eto Madagasikara. Dikan'izay ny ezaka ataon'ny fanjakana tsy maintsy ny farafaratsy ny 10 isanjato na 20 isanjato ny vaoaka malagasy trotrono io fanjakana io fa tsy hoe andrasana an'le vola vanivelany tsy andrasana ny etsetretsetra hoe tany mena ve mirehitra sy zany mantsy ny fomba firesaky ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara ary tsy mandeha lalana zany raha ohatra ka toekarena ny resahany ary tsy misy krevorevy zany ny lafin'ny toekarena fa tsy maintsy misy fampitahana de misy tena laboratoire économique et financier zay tena mandrafitra ny hoe afaka ve le vaoaka malagasy ampitahaina amin'le vinavina zay ataon'ny fanjakana fa tsy zany ty resaka atao eto ty zany fa mbola tena littérature zany no atao eto Madagasikara farafaratsy mba filozofia fa littérature no Madagasikara iverenatsika moa ny fasafasy rehefa aveo fa miresaka fiahin'ny fanjakana ianao dia 100 millions de dollars no azotsika tamin'ny fitondram-panjakana amerikana makasika ny famahana ny tsy fanjari-tsakafo any atsimo nanaitra ihany satria ao anatin'ny vanim-potoana zay efa mizotra mandeha makany amin'ny passation ny gouvernement américain am'izao tsika miteny zao fantatritsika hoe Joe Biden tamin'ny fakomaly 14 décembre de namafisy ny grands électeurs ny fahalaniny 100 millions de dollars ho any atsimo ndrenjato ndao resantsika satria ao anatin'ny vanim-potoana mamarana mandatra no manondraka 100 millions de dollars eto Madagasikara. Ny firenena rehetra moa amin'ny tony fitantanana arabolo tony zany dia samy manana ny spécificité ary ny américaine moa zany de hoe tena mazava hoe transparence ny tandrefana rehetra de transparence ny soviétique de glasnost zany hoe transparence tena raha arak'izay tratra de absolu zany hoe tena farak'izay tratra mihitsy zany no anamarana an'izany de mba miresaka sika amin'ity le hoe 100 millions de dollars am'izao fin de mandat andriamatoa Donald Trump zao marina moa fa ny président Marc Ravalomanana zany dia manao ezaka fa andeha hitrotro amin'ny fanampiana zay voavoriny nandritra ny fanamariana ny tsingeritaona nahaterahany zany dia hitrotro olona hatrany amin'ny 9 hetsy zay voateky ty lafin'ny kerety any amin'ny faritra atsimo de tena hitondra anjara biriky lehibe zany ny président Marc Ravalomanana satria raha voalaza am'zany hoe olona 9 hetsy zany fotsiny tena vahoaka zany vahoaka zany raha ohatra ka fivondronana anankiray tsy de mahazaka an'izany loatra zany raha fivondronana anankiray fa ngamba fivondronana telo efatra zany no vao ahitana olona vahoaka any amin'ny 9 hetsy ohatra zany fa ny fanjakana moa zany de mijery fotsiny manoloana an'izany lafiny zany tena miandro fotsiny ny fanjakana de nahazo an'ity fanampiana mana milatsaka avany an-danitra moa ty zany ho an'ny fanjakana malagasy mba farafaratsiny izy mba bikabika any anaty télévision rehetra any miara-mijoro amin'ilay fanjakana américaine hoe nahazo vola 900 millions 100 millions de dollars de eo tsika no mandeha feritreritra hoe raha marina amina période transitoire tahaka an'io misy any États-Unis io zany de tsy tokony misy vola tsony mivoaka avy amin'ny administration Trump raha ohatra zany ka tena manara-penitra zany ny fanjakana Trump nefa moa fanjakana Trump mbola manahirana be satria na le ministre anatin'ny gouvernement any raha mbola akopakopany am'izao fotoana zao ary mbola tsy tena manaiky hoe resy izy na de fa ny grands électeurs ara no confirmé zany ny certifié fa andriamatoa Joe Biden am'izay zao no président américain manomboka zao izy zany no président américain manaraka de alay-panany tena manoloana nytony lafiny tony hoe inona indray tony zavatra mitrango tony satria ny mpitondra fanjakana américain faratapony zany hoe président américain rehetra de manana caisse noire
io le ndresantsika président malagasy zany a de manana 25 milliards de fonds spéciaux ary ny premier ministre manana 20 milliards eto Madagasikara 20 milliards de francs malagasy zany ny Sénat moa 17 milliards 500 eo zany a fa tratran'ny embargo zany ny Sénat am'izao fotoana zao fa tsy tiany reto le fanjakany reto le Sénat de anaovany embargo zay lafin'izay de ny any amin'ny olona moa io tsy maintsy misy any ny comptabilité publique eto amintsika io tsisy comptabilité publique ary zay no mahatonga an'io vola io hoe tsy fantatra mihitsy io na lasa aiza raha ohatra io zany ka tonga de misy président tonga de mifoaka an'io any amin'ny trésor mihitsy dia nisy efa tamin'ny vanim-potoana sasany mividy coffre faran'izay lehibe teto Antananarivo nividina daholo hoe fa atao inona ary reny de jereva nanakaikikaiky an'Rianina reny de rehefa nanakaikikaiky an'Rianina reny de ay le caisse noire an'Rianina zany onde hoterizina any anaty coffre io de mahavariana be zany zavatra zany de tsy misy mihitsy any amin'ny banque na traçabilité an'io vola io na any amin'ny banque any an-dafy ny any amin'ny-dafy moa zarany ary satria io anisan'ny vola madio io le caisse noire io zany anisan'ny vola madio satria mivoaka ao anaty budget de l'État de tsy mampaninona azy ny mandeha minégocier an'io à 12,5% intérêt de mipetraka any de io fotsiny tsatsafin'le président africaine na malagasy zany zay miala eo amin'ny fitondrana manoloana ny raha maro samihafa zany de marina fa tsy misy mihitsy ianao hoe aiza moa zany président ratsiraka nanao congrès fe ny arema nisy président niala zany tsisy rajoelona mitsoka fotsiny tany an-dafy tany de rehefa ilany lotsaka ao président république izy voiny vo miverina manao investissement politique ave reo le président Marc-Ravalomanana manana zao no hita hoe manao investissement politique zay mandeha mitety manao redynamisation manana antony station ana télévision sy radio tony mbola ilan'ny olona vaniny satria orinasa miasa araka tokony izy mampalahelo ny olona ny mahita an'izany zany ao anatin'le raharaha de miverina amin'le resaka tsika tamin'ny réseau amikitspo hoe tena tsy rarahan'ny mpitondra malagasy mihitsy ny voaka malagasy manoloana ny fahasahiranana fa matahotra izy mampiseho vola manoloana ny voaka malagasy sao mangatabola ny voaka malagasy zay zany tena problématika mihitsy io ary tony raharaha tony de atahorana zany ny hitrangany zany zavatra zany satria raha zaraina amin'le tanjona ankendren'ny président Marc-Ravalomanana io vola io de tokony samy anana 444 000 ariary aby zany par habitant raha ohatra ka le défi ataon'ny président Marc-Ravalomanana zany resahana zany hoe x3 am'lay défi ataon'ny flo Marc-Ravalomanana raha le isa 900 000 fotsiny aloha resahana zany ary efa mavita ray apatelo ny finiavana ataon'ny président Marc-Ravalomanana manoloana an'izany de tsara ihany mba miresaka zavatra ohatran'izany zany de hitatsika eo zany fandeha ity le vola 100 millions ty 100 millions tsy napoziny ty hoe iterakininy eto Madagasikara io ny AGOA nefa ohatrany to mpilisatra be le fandehan'ny AGOA amitsika miteny zao betsaka mampiasa voaroka sy ny ohatrohatr'izany maro de maro ohatrany alaim-panahy zany tsika hoe misy financement anankiray mitotona eo amina période transitoire ary amina vanim-potoana tsy tokony anaovana an'izany satria raha États-Unis zany de mazava ny fomba firesaka arabola ny États-Unis de ajantsika eo igny fa iresaka zavatra hafa angamitsika manoloana an'izay hoe ny vahoaka malagasy zany raha ohatra ka samy manao déclaration ny olona tonga taona hiasa de tsy mila banque mondiale sy FMI tsika aloha zany de tonga de mba tsorona satria ny arikarena anatin'ny faobe zay kendreny ty fanjakany ty anaovana taux de croissance na hoe fampandrosoana tahan'ny fampandrosoana efatra isanjato fango efatra zany de fantatritsika fa tena sarotra ny atratrarana an'zany satria tena mbola 1/5 ny PIB zany
no budget national am'izao tsika miteny zao ahoana no ahafahana manatanteraka an'izany ny teo aloha rehetrrehetra de 30% ny PIB ny ray patelin'ny PIB zany a no budget national de sarosarotra ihany no ahafahana miresaka an'izany nefa moa ny samy économiste de samy mahafantatra ny fomba firesana zany hoe langage makaizy zany a na langage makaizy zany fomba firesaka eo amin'ny toekarena zany zay indrindra moa satria hoarantsika akaiky moa ny mahakasika ny tsy fandrahoan-tsakafo any atsimo zay fantatritsika zany fa nazahoana 100 millions de dollars miresaka n'izay le hoe fiakarany arikarena faobe zay tsika dia hoarantsika maso akaiky ihany koa satria tsy maintsy misy zay voalaza zay hoe ny kopitsony indrindra miainga amin'ny fiarina sy ny famokarana dia ho hitantsika eo ny vokatra andrasana amin'ny taona 2024 fa voaresaka matetika ihany koa indrenjato tao anatiny ty fasafasy ty de ny mahakasika an'ilay olana goavany fandraisantsika ombenombeny raha ny momba ny famokarana sy ny fitsinjarana nga fisotro madio eto Antananarivo sy ny tanàna manodidina manerana Madagasikara mihitsy teo koa moa ny olany fako zay tena fantatritsika hoe ifaniliana zay mihitsy ny teny ny ramatoa ministra Rakotovelomanantsoa Voary raha nandray fitenenana izy de hoe ifanilian'ny ministera ozy ifanilian'ny commune urbaine Antananarivo ary ifanilian'ny Samva raha ny momba ny rano dia namafisiny ny voalazantsika teto fa ny filana dia eo amin'ny 300 000 mètres cubes jour eo raha ny tanàna Antananarivo sy manodidina ny vokatra am'izao tsika miteny zao dia 185 000 ka hatramin'ny 200 000 mètres cubes dikan'izany zany mitaky fotodrafitra sagoavana ny famahana ny olan'ny rano eto Antananarivo sy manodidina resany moa hoe misy toby le réservoir zany zay mipetraka etseroa mahazaka ao amin'ny 100 mètres cubes jour eo fa rehefa jerenao zay gap zay de mbola tsy mahavaha ny olan'ny tanàna Antananarivo zany resany koa fa hoe tsy nisy mihitsy ozy ny fanavaozana ny programme fanavaozana ny fotodrafitrasa mahakasika ny fitsinjarana ny rano teto dia tsara kosa angamba ny mampatsiahy fa ny schéma directeur tamin'ny 3 de efa nazahoantsika vola hatramin'ny 47 millions d'euros tamin'ny BEI zany fa fantatritsika noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 dia very anjavona tany zany tetikasa zany nisy koa ny ezaka nataony fitondrana Erajonary Mampianina dia zao asa zay vitsivitsy manomboka am'izao tsika miteny zao zany tsara ihany ny resahana an'izany satria ty fanjakana ty moa miteny foana tsisy ninina nataony teo aloha fa tena misy ny nataony teo aloha raha mahakasika an'izany famahana ny olan'ny rano zany tato anatin'ny roa taona no tsy tsapa hoe inona ny nataony fitondrana misy am'izao fotoana zao ary tonga am'izao olan'ny famokarana sy ny fitsinjarana rano eto Antananarivo sy manodidina zao momba ny fako ndrenjato de tena tiako mihitsy ny mitondra fanamarena satria anisan'ny resahana ombenimeny mifanelika moa reo tompon'andraikitra raha niseho tamin'ny ainao manjery anankiray tamin'ny faran'ny herinandro teo dia tsara ny manamarika fa ny Samva dia établissement public industriel et commercial faritany lalàna 57035 zany ny mahakasika an'io service autonome anankiray io zany io man dia tamin'ny fotoana zay nametrahana azy 9 août 95 dia service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo tena natokana ho ana Antananarivo mitovy amin'ny Tsirama zany ny Samva samy epique reo ary ny ekeny lalàna ny rehefa nipetraka io orinasa anankiray io zany dia natao indrindra amoaka ny fako sy ny fitiovana ny fanadiovana eto amin'ny tanàna Antananarivo raha io lalàna io ndresahana andrenjato dia ho ana Antananarivo renivohitra ny Samva fa ireo fivondrona ny tanàna ihany koa na ny ataontsika hoe intercommunalité de ekeny io lalàna io manana rafitra toy io Samva io zany afaka mamoaka ny fako
sy ny fidiovana ao aminy zany na ny OUG zany raha izay no ilazantsika azy. De rehefa vavahana io lalàna 570 ohatra 530 io zay misy ny décret d'application tamin'ny 2009 1166 zany ny farany dia ny commune urbaine n'Antananarivo dia voafaritra mazava tsara fa izy sous l'autorité ny ben'ny tanàna le maire voalazan'io décret d'application io ny samva. De rehefa vavahantsika zany dia lasa faux problème zany am'izao tsika miteny zao ny makasika ny samva satria dia ny fomba tokony ampandehany samva de tompona andraikitra voalohany aloha ny tanàna n'Antananarivo raha ny lalàna voakasika satria reto avy ny loharanombola zay tokony ampiodina ny samva de miainga aloha zany amin'ny redevance na ordure ménagère zay ny tanàna 2014-020 de ny tanàna no tompona andraikitra voalohany amin'ny fitakiana azy makasika ny etratrano mitovy amin'ny etratrano ihany zany ny etra makasika momba ny fako farita ny lalàna mazava tsara fa nytelo ka hatramin'ny 900 amin'ny ataontsika hoe valeur locative na ny ankevikofatrano zany ny makasika anio redevance à l'ordure ménagère io. Eo ihany koa zany ny OUG. Ny OUG zany dia rehefa rano zay atsinjara raisitsika ohatra zany Jirama manana ny taxe communale io dia rehefa rano zay voatsinjara isa-tokatrano de mandray anjara mivantana amin'ny fampandehanana ny samva. De raha jerentsika ny facture atsika any amin'ny Jirama de tsara ny alalantsika fa isika isaky mandany na ray metatra cube azy dia mandoa an'io taxe communale zay aloha io. Ny olana ny samva zany de tsy olana mihitsy eo amin'ny lafiny lalàna sy ny fitantanana azy fa olana eo amin'ny arabola. Tsy tonga any amin'ny samva ny vola zay tokony alefan'ny commune, tsy tonga any amin'ny samva ny vola zay tokony alaina amin'ny fidiovana na ny OUG, tsy tonga ny Jirama any amin'ny samva ny vola zay tokony alohany aminy de mazava ho azy raha tsy autonome ilay samva zany. Dikan'izany zany de tsara ny manamarika fa tsy ny fanovana io lalàna io mihitsy no vahaolana fa ny fampiarana ny lalàna ary ny programme général de l'État de mazavany amin'ny hoe l'effectif de l'État de droit. Donc ampiara io lalàna io fa raha miatra io lalàna io de tsy manana olana miverimberina toy io zany ny tanàna n'Antananarivo makasika ny fako ny famoahana azy sy ny fanodonana azy. Amma industriel sy commercial azy de manana zomitsy zany io samva io afaka anodina ny fako, afaka apiasa ny fomba rehetra ahafahany manana loharanombola ampandeha ny fako eto amin'ny tanàna mandritra n'Antananarivo. Nanaitra moa tao anatin'izay ataoko hoe taona maromaro zay dia ratsy miaramila de commissaire de colonel no mitatana ny samva de mba te hitondra fanamarena ihany tena hoe maninona raha tsy olona tena mahafeny makasika ny fako ny famoahana azy eny anivon'ny tokantrano eny anivon'ny fitaterana azy ary indrindra ny makasika ny toerana fanodonana ny fako zany na ny site de charge dia misy tompona andraikitra koa tsara ny hitondrana fanamarena fa efa nisy politika makasika ny fako teto amin'ny tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina de ilay ataontsika hoe projet gestion d'intégré ny déchets solides nazahoantsika famatsim-bola 3,4 millions d'euros io tamin'ny fanjakana frantsay tamin'ny alalan'ny AFD fa very anjavona satria hitatsika ny crise tamin'ny 2021. Tsara ny amahamana an'izany indrenjato satria dia indraindray toa te hanilika fotsiny fanjakana ny amin'ny hoe izatsy ny tompona andraikitra na azaroa ny tompona andraikitra fa tsara ny alalana Antananarivo zany fa zany ny fototra ny olan'ny samva zay mampikaikaika atsika ny tsy fivoahan'ny fako amin'izao fotoana izao. Indrenjato raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao miroso indray tsika any amin'ny commission d'enquête parlementaire eo anivon'ny antenimieran-doolona raha ny vaovao ray momba ny Doublan dia efa nisy ny firosoana tamin'ny fiainoana
reo rehetra zay voakasiky ny famolavolana ny liste électorale ary ny anio a dia fantatra ny keo maraina fa no raisiny ireto l'olona Madagasikara zay président ny commission d'enquête zany andriamatoa vice président ny CENI teo aloha Thierry Rakotonarivo inona ny azo resana marina moa zany fa andriamatoa Thierry Rakotonarivo no fototry ny olana raha zay no iresako azy zany fototry ny vaovao mipoirany vaovao marina kokoa mikasika an'le doublon ary no esorina mihitsy moa andriamatoa Thierry Rakotonarivo de nametra-pialana izy satria lehilahy lehibe manoloana ny raharaham-pirenena ary raha tsy nisy an'iny coronavirus iny zany de iny no tena clé ny adihevitra teto Madagasikara adihevitra politika tamin'ity taonty nefa moa zany dia avy hatrany dia nandray fepetra amin'ny ame anara-pahasalamana ny fanjakana de tsy misy tsony ny vorivory tsy misy ny foninina tsy misy ny etsetreetsetra de afakady teo zany le fanjakana mikasika an'le doublon de very fa adin'ny olona ary zava-dehibe no iresana andriamatoa Thierry Rakotonarivo ahafantarana mazava ny amin'ny hoe inona mariny ty doublon ty satria efa miala ao anatin'ilay devoir de réserve angamba izy am'izao fotoana zao satria efa miverina olon-tsotra ary ny parlement raha teo dia tokony arzoan'ny parlementaire ny tena misikotra arak'izay tratra an'andriamatoa Thierry Rakotonarivo mikasika ny zava-nitranga marina teto Madagasikara tamin'ireny raharaha-pifidianana ireny satria raharaha-pifidianana mahabe resaka moa iny raharaha-pifidianana iny rehefa tena resahana mifaningitra moa zany ny doublon sy fampidirana fitaovam-piadiana mahevaika teto Madagasikara ary tena andrasan'ny vahoaka malagasy mafy izany vokatry ny fanadihadiana ataony ny antenimieran-doolona zany ary rehefa miresaka fahalovana oatra zany moa tsika sy ny zavatra rehetra tsy metimety eto amin'ny fandehan'ny fiainan'ny firenena de satria tsy misy loatra ny fomba fifampiarovana eto Madagasikara satria tsy voatery fotsiny ianao hoe ty fanjakana malagasy mifandimbo mantsy hatram'izay de tsy mahay afa-tsy ny manasazy fa tsy misy mihitsy ny fomba iarovana ny olona zay zany zava-dozy zany hoe andriamatoa Thierry Rakotonarivo zany zao satria namoaka n'iny déclaration iny de tsy maintsy noesorina ny sazina satria manelingelina ny antom-pisiny le fanjakana de tsy afaka tsisy zavatra azo atao mihitsy ao anatin'izay lafiny zavatra rehetrarehetra zay de rehefa tonga eo amin'ny fanjakana ny olona reto a Madagasikara de afaka miteny avy hatrany hoe ianao maintimainty ianao zao satria manana dossier ianao am'ty sy ty noho izany rehefa tsy mangingina ianao de ho avy zay amin'ny angady sy ny arona tratra moa zany ny zoko be roa limersia am'izao tsika miteny zao manoloana ny zany zavatra zany ary tsy hoe ny olon-dehibe ihany marina fa misy an'leo amin'ny enquête parlementaire de ohatran'ny hafahafa be ny fomba firesaka ny anaty gazety ihany moa zany zao hoe mifampiaro ny député sy ireo olona vaventy zay tratra ny fanamelohana na fiampangana moa zany tena marimarina kokoa ao amin'ny haute cour de justice de misy maneho hevitra mihitsy hoe sao de tokony soloana ary ty haute cour de justice ty de io zany anaovana azafady satria tena manahirana be mihitsy ny fomba firesakitsika eto Madagasikara fomba firesakitsika eto Madagasikara nge ny fampiarana ny lalàna ny tsy mety fa tsy hoe ny lalàna no ovana rehefa tsy mandeha makany amin'ny objectif tedaviny ny tanjona kendren'le mpitondra fanjakana nge de ny anagadra ny rehetra ny adversaire zay nge ny tanjona kendren'ny mpitondra fanjakana de rehefa migadra ny adversaire rehetra de zay no atao hoe mahay mitondra fanjakana ny atao hoe mahay mitondra fanjakana nge de zao hoe vitanao ve ny manao ny protection des métiers araka ny fomba filazantsika azy teo ny olona mpiasa trano ve hainao miaro azy ny olona mitondra fiche de paie rehetra zay miantoka ny vola 11 000 milliards d'ariary tantananao io mpitondra fanjakana io ve hainao ve miaro an'izany olona zany
de veriky fa tsy hainao miaro an'izany rehefa tsy hainao zany de tsy hainao zany mampiatra ny lalàna tsy hainao zany ny asanao da mivanim-potoana sasany Guy Maxime Ralaise ianao de rehefa chauffeur ana taxi ianao de mahazo licence d'exploitation ana taxi de iny licence d'exploitation ana taxi iny misy commission spéciale midélivrer an'iny mijery ny antonantom-pisinao any amin'ny tokantranonao any famille nombreuse ve ianao ve tena pilier an'le fianakaviana tena fototry ny asanao ve io ianao ve chauffeur guide ianao ve etsetretsetra mahay ny lalana mbola misy fanadinana atao ny capacité zany voafehanao ve ny lalana rehetratanarivo sy ny etsetra rehefa omena automobile ianao ka asaina mitrosany amin'ny concessionnaire tsy hoentinao mivoaka n'Antananarivo renivohitra zay vala natokana iasanao ve zany tsy anaovanao ny krevirevinao mandeha mirevy isaky ny vendredi magnifique ve sy ny zany angeny no atao hoe fiarovany fa tsy hoe za président de république za ministre de za de miandro fotsiny hoe tokony andoha vola aty aminay nareo fa zay ny tompo mifahefana zao tsy zany tompoko no atao hoe mpitondra fanjakana ary io be ny tanàna n'Antananarivo io no mahafen'ny fepetra anitokana eto Madagasikara amin'ny fanamboarana lalana amin'ny fanaovana urbanisme amin'ny fametrahana ny électrification ny aménagement des territoires raha mbola anao réforme agraire io de mbola misy financement be deaibe tokony ho azo atao amin'izany lafiny zany fa saingy zao tsy hainy zany asa zany no heveriny hoe satria ny volany samyva de tangosana fotsiny avy any amin'ny jirama de tatazana de miandro fotsiny eo izy de hitany any amin'ny ministère kosa ny any amin'ny fanjakana ay misy vola tatazana fotsiny ato de ampidiriny any amin'ny caisse commune rehefa tonga any amin'ny caisse commune angeny vola anankiray de samy mahafantatritsika fa sarotra amin'ny mamoaka azy tsy mbola nisy fanjakana hoe mazoto be mamoaka vola zany mbola tsy nisy zany miokinapsio fotsiny raha ohatra iokinapsio angeka zavatra tena marikoriko ny zavatra mitranga ao amin'ny iokinapsio volan'olona zao no apetrany eo aminao anaovana cotisation anaovanao placement à gauche à droite azahoanao tombom-barotra azahoanao etsetretsetra de enao indray no mbola milaza hoe tena tompon'le vola mampindrana an'le mpiasa lasa andeha apindrana ianao tsy ianao mampindrana fa ianao mindrana an'le mpiasa zany fomba fijery miohaka zany no manjary lasa problème eto Madagasikara zavatra tena ohatr'izay claquement de main ohatr'izay zany de tokony miova dolidoly ny fomba fitantanana eto Madagasikara fa eto amintsika moa asarotina be takan'izany ny fomba fitantanan-draharaha de lasa problema be hoe fa maninona ianao tokony ahazo tombontsoa de rehefa mahazo tombontsoa ianao eto Madagasikara de tamin'ny isakany mba mametraha kely aloha raha mandray an'izany rappel na pension zany ianao eto Madagasikara de fantatrao ny zavatra mitranga fa tena raha be nefa tsy maintsy misy ny indraindray ianao tsy mahafenao an'le raiky amby efapolo taona na niasana teo anivon'ny fanjakana de tsy maintsy mbola misy ny vola alohanao amin'ny fanjakana zany anaovana an'le nivellement le pension zany de sahirana be zany tsika amin'izany lafiny zany de zay atao rehetra eto Madagasikara de manahirana ohatr' zany fa iny zay rehefa hoe andehanao congé cumulé zany ny mamanay institutrice de makao amin'ny trésor malagasy io zany hoe tsy mandray kondikany atao hoe congé cumulé zany tsy mandray congé mandritry ny telo taona ianao de rehefa haka an'le congé telo taona ianao de tenenin'ny fanjakana hoe aiza ny toerana tianao anaovana vacances de jerevany tam'izany moa mbola tsy azo ale dego zany fa mbola sahirana be amin'ny lalana de hoe any dego de izy miantoka amin'ny billet d'avion ho an'ny fianakaviana ray manontolo ny restauration ny hébergement de makao amin'ny trésor ianao de asehonao fotsiny zoanao sy ny etsetretsetra misy an'le droit ny am'izay mpampiasanao zany hoe directeur d'école zany de tonga de avy hatrany de avoakan'ny trésor tsy misy raorao mihitsy vola ohatr' zany no alay mamanay andehanao congé cumulé any Tamatavy sady afaka mamitamita an'izay tsy vita ohatrano afaka mandohan'ny traite automobile zay tsy vita afaka manao vacances afaka etsetra fa eto amintsika raha vao mahazo tombontsoa mihitsy ianao de lasa problema ny mahazo tombontsoa eto Madagasikara ary
zay zany a de tena ny olony problema voalohany hitrangana zany de iny fanjakana amin'ny tantana mihitsy ny tena lasa problématika zany a eto Madagasikara manoloana ny tombontsoa tokony ho azon'ny vahoaka tsy mahazo tombontsoa mihitsy ianao miongana ho azy eo anao raha manao grevy ny olona tsy andohetra zay indrindra eo anao sy ny tranonao ary satria moa tsy afaka manaovany pression rehefa tsy afaka manoatra ny olona fa tsy maintsy metehitra am'le sécurisation recette douanière zany satria ny 90% ny mise à la consommation to Madagasikara de ho entana farana avany velany zany de eo tsika nitratra satria iny vola iny tonga de any anatin'le fosse commune de tsy mivoaka tsony iny fanjakana iny zany fa ho an'ny hoe taraiky ny fandoavana ny karama fa maninona moa ny tokony hoe afaka telo volana ianao vao andray karama raha miditra miasa satria ny fanjakana tsy mahafohy vola zany tsy mahafohy vola ho an'ny vahoakany zany mihitsy raha mbola fanjakana malagasy fa maninona moa ianao no hoe andeha hiditra hôpitaly de hoe mandova aloha volana any am-paosy manao remboursement zany hoe mifanjakana io zany a mahantra ny olony vahoaka malagasy satria izy no mitrosa izy no mampitrosa any hoe ataovy any aloha io ataovy any aloha ny vahoaka malagasy iny hoe manahirana be mihitsy satria lasa zay dolodolo ny fomba firesaka na miaraka manao zavatra zao raha de ataovy any aloha iala izy manao an'io navatsy tsinjo aka de ataovy any aloha ataovy any aloha iala ny gasy manao an'io ary sahirana zany tsika raha mbola oatra zany ny atao hoe confiance mutuelle zany hoe fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ary tsy misy hoe ny vahoaka ndray no manome modely ny fanjakana zany am'izao nge ny vahoaka manome modely ny fanjakana tsy misy an'izany mihitsy fa ny fanjakana ny manome modely ho an'ny vahoaka hoentiny fa rehefa mazavany any amin'ny fomba fiasan'ny fanjakana lala-tanana tsara io fanjakana io ohatra de lamina zany a ny vahoaka malagasy zay moa no andrasantsika amin'ity commission d'enquête parlementaire ty a de mba ny fanjakana no modely satria dia fantatsika hoe ny raharaha doublant dia raharaha goavana zany a ary andrasana koa ny fiainona ny talé général ny imprimerie nationale teo aloha andrasana ihany koa zany a ny fiainona ny CRMV Antananarivo zany rehetra zany a no ny coordonnateur en CCO satria ao anatin'ilay Covid-19 andrasana amin'ny zoma ho avy zao a ny fahatongavany ministre de défense nationale teo aloha dia ny général Rasolofnerina Benia Xavier dia andrasantsika zany satria zay modely fanjakana ho modely resantsika zay dia tokony amoaka ny marina ary andrasantsika ny ministère de justice raha mivoaka araka ny tokony izy satria raha ny calendrier zany dia any amin'ny 17 ny volana décembre zany hoe amin'ny herinandro ho avy io dia amoaka ny tatitra makasika ny fanadidina am'ireo teboka efatra ireo ny commission d'enquête parlementaire eo anivon'ny antenimera ndoolona andrasantsika zany rehetra zany ary amaritra amin'ity 24 ty ny hoe inona ny zavatra hitranga amin'ny 1 am'ireo raharaha maro zay resantsika ireo ny fitaovam-piadina fanafarana fitaovam-piadina mahery vaika moa de efa nivava atsika teto ary azo porofona fa dia tsy ny fitondram-panjakana malagasy no nanafatra an'izany fa olombitsy olona voatendry vitsivitsy de andrasantsika ny valiny zany Andrenjato ho fampahafantarana ihany koa Andrenjato de hoe ny rodiben'ny mpanohitra eto Madagasikara dia anao état de lieu amin'ny lakamisy ho avy zao makasika ny fiainam-pirenena ndeo resantsika kely satria fantatsika hoe ny RMDM dia ao anatin'ny vondrona panorama tarihan'ny Flo Marc Ravalomanana zay mbary ho mpanohatra ofisialy lehibe ny mpanohatra ofisialy eto Madagasikara Andrenjato marina moa zany fa ny fanjakana mbola tsy manaiky an'izay hoe ny président Marc Ravalomanana ny filohan'ny mpanohatra nefa moa zany de facto zany hoe mandeha ho azy zany raha mivolaza ny lalam-panorenana hoe izay nahazo vato be indrindra tamin'ny fanehoan-kevitra demokratika farany no atao hoe lehiben'ny mpanohitra zany eto Madagasikara de io fanjakana io mbola tsy manaiky an'izany io farafaratsiny zany mba tokony ho hita endrika any anatin'ny parlementaire eto Madagasikara zany hoe iza no 7e vice-président
ao amin'io anteny miram-pirenena io zay tokony andeha ho azy daholo zany resaka zany araka ny fanazavana nataontsika teo fa ny antsika moa zany eto Madagasikara dia resaka miohaka daholo no atao eto Madagasikara tsy manara-drafitra tsy manara-penitra tsisy lojika mihitsy ny zavatra atao fa de fa hoany ary indraindray aza ilay lehibe mpiambina ny lalàna no manjary lasa manamarina ny tsy mety eto Madagasikara PDP zany tsy hoe te hiteny an'izany fotsiny renjato fampanohatra tamin'ny chef de région zao fa nga misy an'izany eo anatin'io lalam-panorenana io ary tsy mahazo manao interprétation tsy misy interprétation azo ny ACC atao satria stricto sensus tena arakeviny zany arabaky teny no fomba fandikana ny atao hoe lalam-panorenana eto Madagasikara de mbola mahavita manao an'izany gymnastique intellectuelle zany moa zany ry président Eric Rakotoarso zay constitutionnaliste mba nekeny vahoaka malagasy zany nekeny mpianatra maro de mbola mahavita an'izany gymnastique zany izy rehefa lazaina hoe tsy mety ny fomba anatanterahana ny fifidianana tamin'ny 21 volana desambra lasa teo satria ny antony ty voalazany lalam-panorenana de mbola mahita tenena ihany izy ny président Eric Rakotoarso zany manoloana ny fanazava-kevitra hoe mety ny resaka ataon'ny président Andry Nirina Rajoelina tsy misy mirariny amin'ny hoe diso foana ange ny président Andry Nirina Rajoelina tsy zany mihitsy ange fa ny zava-misy iainantsika eto Madagasikara ifampidaizana ifampifehezana no milaza hoe diso izy de rehefa diso ianao zany manitsakitsaka lalam-panorenana izy zay le zavatra mitranga nga zany hoe satria ny teny indray ny ACC de tsy maintsy anaiky irindrenjato hoe de marina ndraika zany le président mijanona any anatina ihany hoe diso foana io président république io ary mijanona any anatin'ny vahoaka malagasy zay no mahatonga n'le état de lieu ataon'ny RMDM ary ny teny Ambotry Manjaka moa zany de efa naneo ampahabe maso ny fisaorany ilaina hary tongotra aman-tanana fa tena hafa-doza manoloana ny herisetra saika ataon'ilay tompotondra fanjakany reto teo amin'ny taniny sy ny arenany lovandrazana teny amin'iny faritra Ambotry Manjaka iny zany tsy misy adevitra zany tsy misy adevitra zany hoe ianao tady anao komoramorainy fotsiny ny komoramorainy apetraka ny fanjakana nge de tsotra satria Antananarivo renivohitra sy ny manodidina mbola misy an'le réseau interconnecté anjirama na rano na jiro de eo zany izy ny te iorina satria Antananarivo renivohitra no mbola azo atao zany ny manitatra azy araka ny fiheverany azy zany hoe mba hanaranara-penitra farafahakeliny hoe zay trano atao mba misy jiro sy rano de zay no eritreretiny atao ny lalana ny voie de desserte zay andeha ao amin'izany raharaha zany de efa eto Antananarivo renivohitra iny efa nataon'ny fanjakana Rajaonary Mampianina mivoaka makany Ambotry Manjaka sy an'iny iny ny tetavinao ararotina ao anatin'le raharaha rehetrretra fa tsy zany ange ny fomba fitondrana ny raharam-pirenena ny fomba fitondrana ny raharam-pirenena de zao hoe ianao ve manana an'le hevitra inona raha le hevitra ao ty zany ny hevitra ametraka an'le UEM de hoe to raha ny hevitra resahanao inona ny resahanao efa vonona ny vola amin'io fa maninona ary ianao maka 421 milliards d'ariary atao anatin'ny teti-bola mpanjakana zay indrindra raiky am'roapolo misy ange vola alaina amin'ny UEM hoe de avy hatrany moa zany Andriamatoa Olojaona Rabonarjona tsy maharbokena fa tonga de nilaza fotsiny teny amin'ny gasikara fa tonga ho avy eo gasikara amin'ny farany ty taona ty efa iny ambony ranomasina ny fitaovana anaovana an'izany de anaovana azafady zany ange le ifampiresana zany ange tsy manohatra mitady ny tombontsoa ange zany satria rehefa vesaranareo amin'ny zavatra tsy de tokony mahasoa aloha resako andrensato mba resaka individualité aza de milaza hoe tsy aza oko zany
fa ny mahasoa iombonana tsy azahoako mihitsy zany na za manokana raha tsy azahoako zany satria ny any amin'ny banky ange tsy mahafantatra fa tsy ny olona efa manambola raha ohatra ve ny karamakelikio no etiko makany amin'ny banky iteny hoe za mba andehitrosa tsy am'gasikara manaiky ve izy fa maninona raha mibankiny tsy misy miteny mihitsy manoloana n'le resaka ny président hoe horesahana ny banky rehetrrehetra fa ampitrosa ny vahoaka malagasy manoloana ny coronavirus fa nga misy manao an'izany fa maninona ny terena ny knapisany tsy maintsy manao an'izany satria le hoe ataovy eo aloha zay nge le am'le fanjakany fa nga zany zay fary malagasy ataovy ao aloha de io tsy fantatra na epika io na epa io na privé io na ahoana ny fomba fandehan'le raharaha satria efa lasa ny sonoange io tamin'ny privatisation zay indrindra de ahoana ny verenany ray aty fanjakana malagasy nanao rasa ve zany ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'le fanjakana régime tarihan'Andriamatorajoelona ve nanao rasa le orinasa eo le orinasa etsy Tanjombato satria ofafany nafatarana ihany io zao izy lasa hoe fary malagasy zany mila azavaina amin'ny vahoaka de zay no antony fampiresahana zay no mahatonga ny olona manohatra satria tsy hoe manohatra anao hoe malahelo anao izy satria lasa mpitondra fanjakana ianao non tsy zany mihitsy fa ny antony mahatonga ny olona manohatra de tsy mazava le ataonao de misy fiatraikany aty amin'ny olona de zao ny vahoaka malagasy rehetrrehetra manjary lasa mihinana n'le taolambetsy mitapaka satria vola laninao tsy mamasina vola lany eny am'Colisée io ndray ny tanamasoandro tsy fantatra mazava de fa toerany meritry atosika sady ndray zao ny tanamasoandro satria misy apahamibetsaka tanin'olona ndray mbola tafiditra fa tsy terahectara mahery de toerany eny meritry atosika sady le raharaha hoe mialatsiny zay fa tsy mety aty aminay ty raharaha ty fa akisao any am'izay tianareo anaovana azy indray fa ny taninay tsy expropriena de raha mifandona ohatra zany foana amin'ny fanjakana amin'ny zavatra zay ataony de sady lany ny andro volam-panjakana lany ianao manjary lasa miedinedina de masorena ny olona mijery anao miedinedina hoe ahoana ary tenao ty nefa ny olona tena mitofezaka zao tsy misy olona zay tsy mikaikaiky na iza eto Madagasikara tsy misy olona zay tsy mikaikaiky ary indraindray aza mbola manao toeratsy zaka ihany ny fanjakana amina tsy mahafantatra hoe olona efa nanaiky resange ny président Marc Ravalomanana ohatra hoe eny ara fa de enao zany ny président république tonga mihitsy izy nanatrika ny cérémonie nandray tanana sy ny de gaga ianao tamin'ny herinandro tao de hoe midebarkeny Jovena dolodolo ny produit tico rehetra eny amin'ny Jovena satria tsy azo amidy eny amin'ny Jovena zay olona mbola ny gérant zany ka mbola manao an'izay de ho retirena zany ny licence de gérance de manahirana manahirana zany satria tsy zany no atao hoe mitondra fanjakana ary zalahy zay indrindra ny fomba fitondrana amin'ny fanjakana tena inao ny tena hoe andrandray ny olona petraka eo amin'ny olona tena mizarakaraka fotsiny ianao riny eny anina tiany eny anina zao ny volam-panjakana ray manontolo tsy ifonao efa nitataraitsika teto moa am'lay disposition spécial zay ao anatin'ny lalàna amin'ny fitantanam-bola de fantatritsika fa ray manontolo de manala ny volany amin'ny compte rehetra any makany amin'ny fanjakana tsy fantatra nefa na atao inona le vola ary zany de mifanohatra tanteraka ny atao hoe lalàna amin'ny fitantanam-bola ary tsy azahotsika fitokisany zany amreo mpamatsy vola iraisam-pirenena io fifampitokisana io tsika samitsika eto raha mila mifampatoky nahoana moa ny olona avany velan'ny Madagasikara zay mitaky tombotsoa no antony idirany eto amin'ity firenetsika ity no andeha atoky anao amina resaka kovilambilana rehetrrehetra zay mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena nahavalalana ny solombavambahoaka milisy moa andrenjato lay afadoza mbo tsy manjaka satria dia miezaky ny mamaly any anatin'ny seraserany ho anay dia fomba fijery malalaka
mitondra ny fahitana ny tantanana ny raha-pirenena ary mitondra famakafakana mandeha makany amin'ny tombontsom-bahoaka tsy misy afa-tsy izay no hijoroana ao anatin'izao asa fanaovan-gazety hijoroana imgala zao ka dia ambava homana po mieritreritra raha izay no anambarana azy izay indray no azo natolotra tompoklasy tompoko vavy ny amin'ny anio mametraky ny mandra-piona indray isa-tokantrano amin'ny zoma ho avy zao indray no mifankahita mandra-piona Vonisandry Anjata. Veloma tompoko.